Jesosy zany dia tononona amintsika izay tonga eto ary ho tononona ihany koa amin'izay olona manaraka an'izao fandaharana izao. Faly izay miarahaba antsika rehetrarehetra natratra ny soa an'izao androandroany izao. Miarahaba amin'ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa tsika tonga eto miara-manompo amintsika eto. Mino marimarina fa eto Jesosy androany. Dia alohany hanomboantsika an'izany fotoana izany andao zasainao tsy ho sasafoana hideran'Andriamanitra. Tsy ho sasafoana tsika andeha amin'ny fahazarana na fombafomba fa andaontsika iankohaka tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra. Hisaotra azy tsika noho ny fitantanany, hisaotra azy tsika ny fahavelomantsika izay mbola nomeny antsika, ary hisaotra azy tsika fa mbola afaka hiantsoantso ny anarany eto amin'ity toerana ity hidera azy sy hankalazana azy. Dia manasanao tompoko amin'ny anaran'i Jesosy mitsangana any amin'ny toeranao hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra. Samy mivavaka, samy misaotra an'Andriamanitra, sokafy mihitsy ny vavanao fa eto Jesosy androany. Raha eo tsy tsahaza izay misaotra anao sy mankalaza anao ary manandratra anao manome voninahitra anao. Misaotra Jesosy amin'izao fotoana izay nomenao anay izao indray. Jesosy ianao ilay Andriamanitra efa mpandahatra, ianao ilay Andriamanitra mahagaga, ianao ilay Andriamanitra fitiavana, ianao ilay Andriamanitra lehibe indrindra ka mendrika an'izany fisaorana izay ataonay izany. Indreto izahay Jesosy, indreto ny fiangonana, indreto izahay miray saina, miray fo, miray fanahy, miantsoantso anao indray, hideranao, hankalazanao, hanandratra, hanome voninahitra anao. Ny etetam-ponay Jesosy, ny faniriany fonay Jesosy, dia ianao mihitsy ny toetra amin'izao fiderana izay asandratra izao. Izay nefa tompo tsy mahahinahinana ina. Kely sy bitika izay raha eo amin'ny fanatrehanao, fa dia mangataka le taridalana avy aminao, dia tsy izy izany fa le fanahy masino. Feno indray ty toerana ity, fanahy masino, mesa mahery eto ianao, fanahy masino, manaova zava-baovao, manaova zava-mahagaga izay mbola tsy hitanay mihitsiny, satria fantatra fa zany mihitsy ny fahaiza-manaonao fanahy masina. Hatreo izao fotoana izao, hatreo izao fotoana izao fanahy masina. Fa ninona kosa ny tedi-dratsy ny Satana, ninona kosa ny programan'ny Satana, dia tsy ambininy izany. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Ny fanampizatra rehetrarehetra, ny fanahy fombafomba rehetrarehetra dia afatotra sahady izany amin'ny anaran'i Jesosy. Miala eto amin'ity toerana ity fa tsy manana anjara eto nareo devoly. Miala eto amin'ity toerana ity, miala amin'ny anaran'i Jesosy, afatotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tompo, averina eny aminao niderany azy amin'ny voninahitra izay efa anao hatrizay ka hatramin'izao. Dia misaotra Jesosy fa mbola afaka nanonona an'izany mivavaka izany teo anatrehanao izay. Misaotra ray malalo. Halleluja, halleluja, amen. Halleluja, halleluja. Jesosy Kristy tsy ny ovomaly Seigneur mandrakizay. Zany Jesosy Kristy zany zany no tompontsika eto androany, zany no indraindraintsika eto androany, zany no derahantsika eto androany. Andao apetraka eo ambony izy fa mendrika azy loatra izany. Ny olona mpanindраindra an'Andriamanitra, ny olona mpanome voninahitra an'Andriamanitra dia tsy mba tsoniavin'Andriamanitra zany izy. Tsarovy mandrakariva fa Andriamanitra dia saro-piaro amin'ny voninahiny. Ka raha tsika izay efa natsony ho zanany no tsy manome voninahitra an'Andriamanitra, ny tsy manaja azy fa hoe mandeha araka ny fahazarana sy ny fombafomba, dia mampalahelo an'Andriamanitra izany. Fa andao manomboka androany esorintsika izany fombafomba izany, fa rehefa tonga eto anao androany dia omany ny fo amam-pananao fa hideran'Andriamanitra, ionan'Andriamanitra ianao. Izay olona misisika, mangetaeta, mahatoky, mino ihany no afaka hitan'Andriamanitra. Tsy arova fa lehilahy mahery izy. Ninona zavatra nandalo teo anatrehan'Andriamanitra, teo anatrehan'i Jesosy dia resiny daholo izany. Tsy fantatra hoe inona ny lalovanao androany, tsy fantatra hoe inona ny zavatra manahirana anao androany, fa ny zavatra fantatra dia mahavonjy antsika ny Andriamanitsika, mahavita azy ny Jesosy tsika, na ny fahafatesana ary dia nanaiky azy, ka tsy lehibe noho ny fahafatesana angambany ny zavatra mety hiainanao androany. Fa andao apetraka tsika eo atongotry ny tompo dia rao fotsiny izy
dia avelao Jesosy anao izay tiany atao amin'ny fiainanao fitanao ianao manindraindra manome voninahitra an'Andriamanitra izy hiditra an-tsehatra amin'ny fiainanao andao aritsika lehilahy mahery Jesosy arahorakoraka fa mendrika azy loatra zany ny Andriamanitra izay tompontsika eto lehilahy mahery izy ka noho izany andao tsy asiana fisalasalana intsony fa andao an'olo tena foana ho an'Andriamanitra hanaradio an'Andriamanitra foana andao apetrakintsika aminy ny fiainantsika izay mombamombantsika
fa ny zavatra voapetraka eo am-pelantanan'Andriamanitra ihany no misy fiarovana, misy fiambenana. Ka noho izany dia andao hisafidy sasanao androany. Ninona zavatra mety hoe fanaratsiana olona any ambadika any satria ianao manaradia an'Andriamanitra. Ninona zavatra mety hoe rabiraby ataon'olona any ambadika any satria isika manaradia an'Andriamanitra dia efa taro le Andriamanitra izay tomponao fa Andriamanitra mahery izy Andriamanitra mahagaga izy. Dia andao tsy menatra mihitsy ijoro vavolombelona eo anatrehana fa mavita anay ny Andriamanitra ka na inona zavatra mitsaka dia Jesosy ihany Jesosy hatrany. Ndao mbola ho ataontsika mifotsika ray manontolo izany izy izany. Jesosy va tulambierichu Telo fitsapana na de misy azy ireo fisetrana tsy manino na fahany aparany izany rehetra izany ho fifaliana ihany na de misy azy ireo fahoriana na mandalo aty sy fijaliana tsy manino na fizany rehetra izany Jesosy no iadinao hatrany. Jesosy yani, Jesosy hatrany, tsy ho foana ny fanatenako fa eo ihany ireo fitarainako mampahera imba hiadanako Jesosy va tulambierichu Tandepe azy ireo fahavalo namikendra manira ho lavo tsy manino fa eny tananao isaky tsoroa sy mampandresindray na de misy azy ireo mpanaratsy no maneso sy tandrabiraby tsy manino na tsataoko sakana izao anompanao ifenako efanao Jesosy yani, Jesosy hatrany, tsy ho foana ny fanatenako fa eo ihany ireo fitarainako mampahera izay hiadanako Jesosy va Jesosy ihany Jesosy hatrany. Jesosy yani, Jesosy hatrany, tsy ho foana ny fanatenako fa eo ihany ireo fitarainako mampahera imba hiadanako Jesosy va tulambierichu Jesosy yani, Jesosy hatrany, mampahera imba hiadanako Jesosy va tulambierichu Miaino ireo fitarainanay ianao Jesosy ihany. fitarainako mampahera imba hiadanako Jesosy va tulambierichu Miaino ireo fitarainanay
Jesosy vatolapieriko ireo fitarainako mampaela impahiadanako Jesosy vatolapieriko tena zany mihitsy Jesosy ianao le Jesosy vatalaon ampierinay zany nefa tompo amin'izao andro farany zao dia tsy vitanay irery fa mila nitaridala ny fananao masina le fananao masina mihitsy mampianatra anay andeha amin'ny fahamasinana sy andeha amin'ny fahamarinana satria fantatray loatra fa raha tsy mandeha amin'izany izay Jesosy dia tsisy ninina azonao atao satria ianao le masina ianao le Jesosy Kristy tompony fahamarinana sy fahamasinana kindreto izay fanahy masina ampio izay fanahy masina ahafahanay mandeha any amin'ny dingana manaraka andray Jesosy Kristy le mpamonjy ianao le mpamonjy mora azo indrindra zany antsotsona eto lehibe loatra ianao ka mendrika an'io terana iteranao zay Jesosy tompo teranao zay fanana lehibe loatra ianao dreto zay tompo mikoka tanteraka eto miteranao zay Andriamanitra amin'ny fona iray manontolo miterana Loatranao mikasika ny fony olona amin'izao fotoana izao liberanao zay Jesosy tompo
nafahantsika andeha moramora ihany ny zava-maneno a sasanao kosa hisaotra an'Andriamanitra nafahantsika ny dera azy teo nafahantsika ny vavaka teo anatrehana nafahantsika ny ankoka teo anatrehana isory Andriamanitra fa fisaorana dia marika ny fanjaisana fisaorana dia marika fanomezana voninahitra an'Andriamanitra sokafo ny vavanao fa mbola afaka midera n'Andriamanitra malalakitsika isory azy zany fa lehibe indrindra zany saotranao zay ry Andriamanitra fa tena mbola namenao fotoana nafahana inderanao nafahana inanandratra anao nafahana inanome voninahitra anao ny antsoantso ny anaranao teto amin'ny toerana ity ny zavatra fantatra efa Jesosy dia teto ianao ny henao an'izany fiderana izay nasandratra izany mankasitraka tompo mankadelona fanahy masina tsara indrindra fa minomba na iteny tokoa ny ianao saotra Jesosy malala misaotra amin'izany fahafahana zany misaotra tompo averina eny aminao nterany aja voninahitra misaotra tompo malalo halleluja amen daotsika ity tanana mafy be voninahitra Andriamanitra nafahantsika nanao an'iny fanompony dia mahazahoany fitoerantsika ary tsika tompoko a dia izao indraytsika tonga ny fandaharam-potoana manaraka tsarovy ihany koa fa ny fanohanana ny asan'Andriamanitra dia fanompona ihany koa zany tsy hanentana be eto a fa tahaka ny mazatra ny manao ampafolo-karena na raky boaty a na raky mpisaorana dia azotsika ateriny ety anoloana ety ny fanatitra tsotra kosa ho tatazina ihany any am-pitoerana eny dia manomeza ho an'Andriamanitra manomeza mpinoana manomeza mpitiavana fa zany ny akasitrahan'Andriamanitra dia mahazo mandroso sady tsika izay manao an'izany ampafolo-karena zany a na raky boaty na raky mpisaorana dia andaontsika mbola hitoy ihany a hideran'Andriamanitra mandroso arytsika tompoko
hoe ampiany fahasoavanao no zay efa nataonao somalala Kadiza ito menasa nanao Jesus. Ihaw eto piandrasananao tumpo Ihaw hoe ampiany fahasoavanao no zay efa nataonao somalala fatia ianao Tsika mbola ite-tanana mafy be any voninahitran'Andriamanitra raisitsika mite hafa-tanana mafy be ny mpanompon'Andriamanitra dia ataovy mafy be mitany ite-tanana voninahitra ny anarany. Alléluia. 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 Fiadanana ny eo anao. Amen. Nawatunun fiadanana kely eo akaikinao io azafady. Tanteraka aminao an'izany. Miarahaba antsika rehetra tonga eto amin'ity tapany hariva ity. Misy matoky afa isakafo ndray ianao androandry. Sa efa voky? Fa voky? Zay nona ihany no mekanina fa zay voky moa dia efa voky izy. Miarahaba ihany koa ny mpanaraka amin'ny fandaharana n'aiza n'aiza toerana misy asika. Zay sakafona eto dia sakafonareo mandray fanasitranana ny eto amin'ity toerana ity dia mandray fanasitranana ny any alavitra. Ary za mino fa misy an'izany eto androandry. Mandray vahaolana ny eto amin'ity toerana ity dia mandray vahaolana ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana. Ary za dia resy lahatra tao anatin'ny hira fiderana. Raha tena nataonao tamin'ny fonao dia misy zavatra ho anao tao. Sasany ve? Le farany teo moa dia hira eo am-piandrasana. Tsy haiko hoe inona ny andrasanao zao. Fa raha tena misy zavatra andrasanao eto dia ho azonao. Amen. Araka nefa mbarako ombianombeny ihany koa. Mafinaritra angery olona ny Alahady ariva. Sanareo ve kivy mivavaka Alahady ariva? Sangany ny tanany kivy misy amin'ity Alahady ariva ity. Ho an'izay efa tonga eto Alahady ariva dia za mino fa satrinao Alahady ariva foana. Sasany fa misy olona sy zatra Alahady ariva. Zatra matory manao lasesta. Azaka tiana fa velao izy hoany. Satria lasa mihinana ny anjaranao izy. Nefa raha ho avy moa izy dia mbola misy seza ho azy eto. Amen. Dao akipo mason'ny nofo dia samy mivavaka ho an'ny fony. Satria ny anjarako sy ho anjaranao, ny anjaranao tsy ho anjarako, fa ianao kosa raha mivavaka ho an'ny fonao dia hiteny aminao Andriamanitra. Samy ara mivavaka sika tompoko.
Sambatra raiko lehibe ny fahasoavanao. Tonga amin'ny fotoana andraisana ny teninao indray izahay. Ny foko tompo. Tanlonaka ny riny teninao ka sy miverina ny teny rasy mamokatra. Satroko Jesosy eo iteny amin'ny foko foana ianao. Ary mangetaheta an'izany aho mba ho fiainanao aho. Tsy zareriany fa izay rehetra nataonao mandrehany zao afatra izao. Tononona amin'ny fahasaranao. Tononona amin'ny fahalebiazanao. Foanana ny fanahy ratsy. Mpanasasony amin'ny tenin'Andriamanitra sy manana anjara fahefana eto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alléluia. Mamela kely aloha ndao mba hivavaka ho an'ny ray aman-dreny apôtra Adolphe mivady sy ny mpiara-manao mission aminy any Mazenga. Mba tena ho isy fanan'olona maro vovonjy eny amin'ity ora sy fotoana ity. Amen. Mba tena ho isy hery magaga hikasika any amin'iny tanàna iny dia andrefeo isika hoe voatapitra ny seminaire teto dia nisy fifoazam-panahy ny tanàna. Satria za mahita fa maro amin'isika reto misy teny zao ao ambavanao ao. Seka sy voateny fa ampitenenanao zao amin'ny alalan'ny vavaka dia aomby ny asa fanompoana atao andry. Ho anao izay manakavana any moa dia tonoiny misy ny anaran'ilay havanao hoe ho vonjena amin'ny alalan'ny seminaire io rianina ao Mazenga ao. Dia amozy azy Andriamanitra manaiky ve ianao hivavaka ao an'izany tsika? Ho atao am-bavaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa somora ny ady. Maninona moa amin'ny teny hoe somora ny ady? Dia mifanahy rasy no atao andry. Sika aza ao atokantrano mipetraka miandry manafika ry zareo. Maika ve ka miala atao tanàna misy mpanompon'Andriamanitra maninona any? Manafika. Dikan'izany mila hery izy. Amen. Izy nefa manana toko hoe misy zanaka nateraka ao androndrao. Sy tonga tiry zareo. Fa ry zareo ao dia manofokofoka mafy mihitsy. Mivavaka ao anay. Ka raha sy mivavaka sika dia hitany fanahy masina hoe ry zareo raha tsy mivavaka ao. Ka nde mba hivavaka ao andry zareo sika. Amen na. Ataovy tena hoe any ianao zao. Dia miteny misy ianao amin'ilay tanàna hoe amin'ny anaran'i Jesosy miala eto ny fanahy mamatotra n'ity tanàna ity. Ka amin'ny alalan'ny lehilahin'Andriamanitra hiakatra hitondra teny ho famonjena ny tanàna dia tanteraka ny teny aloky ny vavany. Amen. Tao asika hivavaka tompoko. Raha eo misaotra anao izahay satria ity zany ny ora tsara indrindra. Afahanay mitondra mambavaka ny mission na ny rahanao ny lehilahinao sy ny vehivavinao any amin'ny faritra Boenina ny Mazenga zany. Zay dia mino fa ny herin'ny vavaka dia misy akony amin'izay hitondrana azy. Ary ny distance dia sy barrière mihitsy. Fa na dia lavitra aza ny toerany dia matoky izahay fa hanao zavatra amin'ny alalan'ny vavaka sandratra ianao. Jesosy ianao no nifidy ny lehilahinao, nifidy ny vehivavinao, izay lasa any amin'iny toerana indry, hanatanteraka fitoriana filazany tsara. Matoky ao Fotoam-baaka ny teny. Ilay teny fanafahana, ilay teny mandrava fatorana, ilay teny fanasitranana, ilay teny fanandratana sy fisandratana. Jesosy eo mesa mikery fanamasina. Rakofy amin'ny rahanao izy ireo. Rakofy amin'ny rahanao ireo mpanomponao. Asy fiverovana ny fiainany. Ka tahaka ny arovanao an'ireo mpanomponao maro tao amin'ny Baiboly. Rehefa nandeha nanefa ny hiraka na ny rahanao azy. Dia nampandresy azy ireo ianao. Tahaka izany ihany koa ny ampandresenao an'ireo mpanomponao. Arovy amin'ny aretina, arovy amin'ny loza, arovy amin'ny rasy maro isan-karazany. Tonononay kosa amin'ity ora sy fotoana ity. Ity ilay ora mpandresena, handresena ny fahavalo ao amin'io tanàna ny Mazenga io. Foanana ny herin'ny demoni, ravana ny herin'ny satana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Afafinay ny rahan'i Jesosy ho amin'ny tanàna. Ho fanikafana varavara ny filazany tsara. Handresy lahatra olona maro ho any an-danitra. Zay voatoana sy ho variana amin'ity zao tontolo zao ty fa hanatena fiainana mandrakizay. Sitrana ny marary tonga ao mivany olona ny manana olana amin'ny anaran'i Jesosy. Sika rehetra iarana hoe Salamo 4:7. Salamo 4:7. Nao mba hiara-maky satria ny Alahady hariva sy natao an'ny olona malay tendry.
Ndao sika iara-maka isa 2-3. Amen. Matahoran Jehova ianareo ry olo-masina fa sy hanan-java mahory. Iza matahotra an Jehova eto? Foanana aminao ny zava-mahory. Amen. Izay matahotra an Jehova dia maninona izy teo? Na dia manana zava-mahory aza androany miomana fa ilalao. Ampandresy anao Andriamanitra. Amen. Sy ho foana ny fanomponao an'Andriamanitra fa handroso sakafo eo anoloanao izy androandro. Ny fidiko moa ny afatra androany nataoko hoe torangamba hanandrana ny sakafon'Andriamanitra. Tsy nefa hafa misofina ihany zany fa tsara izy androany. Ndao mba hanandrana ny sakafo nandrahoan'Andriamanitra fa voahomana ho anao zany. Satria ny manafoana ny fahoriana dia ny firaisana latabatra amin'ny mpandresy. Amen. Ny manafoana ny fahoriana dia ny firaisana latabatra amin'ny mpandresy. Saiko tamin'ny herin'ny androany ve sa tamin'ny vina no niteny an'izao zavatra zao. Tamin'ilay nitenenako an'ilay hoe voninahitra makany amin'ny voninahitra. Sy isika akory no Andriamanitra. Sa misy Andriamanitra? Sy ianao no Andriamanitra. Fa zanak'Andriamanitra sika. Sa zany ve? Ny herin'Andriamanitra tompoitsika dia maharesy ny fahavalo miady amintsika. Alleluia. Ny herin'ilay Andriamanitra ivavahantsika dia mahalavolefina ny fahavalontsika satria mahery ny Andriamanitsika. Alleluia. Ny sakafon'le mahery aroso eo amintsika dia mitondra inona ho antsika? Hery ho asika. Amen. Ka raha mahany sakafo Andriamanitra ka aroso eo aminao ka mihinana ianao dia mivadika inona ianao? Mivadika mahery ianao. Engany ho isy olona mahery eto androandro satria hanandrana ny sakafon'Andriamanitra izy. Rehefa mihinana ny sakafon'Andriamanitra eto sika dia mivadika mahery tahaka an'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Joba toko fahenina amin'ny telopolo andininy fahenina ambin'ny folo. Joba toko fahenina amin'ny telopolo andininy fahenina ambin'ny folo. Ary na dia ianao azy dia ampialainy amin'ny fahaterena ho amin'ny malalaka izay sy misy mahatery. Misy mongonongonona rangaka tena tsy haiko tsony ny marina. Ndao mba rana mamaky le farany e. Saotra tompoko. Tenenao amin'ilay akaikinao le farany io ihany ambara aminy. Iza ny androso azy. Fa raha miresaka matavy dia resaka iny zany. Resakaniny zany. Resaka inona hoe? Resakaniny ty tantara ty. Teo ny nahitako fa tena mahano rangaha Andriamanitra. Fantano ny matavy. Dia hozy izy hoe ny matavy indrindra aroso iza. Aza manambany ny tenanao zany. Fa spesiala ny olona ato amin'ny tranon'Andriamanitra. Spesiala ny olona manompo an'Andriamanitra. Sy mitovy amin'ny olona rehetra. Matoa misy ny matavy dia misy ny ina mampitehaka. Sa zavy mivariana fa nisy inona teo? Ay, te hafa ihany ary aloha ray zaniko. Alleluia. Matoa misy ny matavy misy ny mahi. Kamariny zaniko. Inary ny tenenana matavy raha sy nisy ny mahi e.
fa ny olona manompo an'Andriamanitra inona na roso aminy ny matavy tapitra am'le matavy ve inona ny tian'ilay indrindra ambary ny olona sasany miteny hoe tena efa matavy ny tonga ty fa ozy ny tompo ay any aminao matavy ho an'le zanak'Andriamanitra miditra amin'roa eto ny matavy indrindra amen dia misy zavatra ataon'Andriamanitra aloha na dia ianao io azy zay moa le voasoratra zay le voasoratra hoe na dia ianao io zay atao inona osy atao inona hony esorina amin'ny fiainana teritery fa ho alefa izy satria ny fiadanana tompoko dia manambara fa afaka mitery ny olona anankiray dia napetraka amin'ny toerana malalaka amen ho afaka mitery hoany zany tery zany nanana brofesana zay tam'zany olona 9 zay dia ny brofesanay ohatry ny tsy haiko dosy namboarina ve sisy brao tsony dia ny foanana angamba le dosy angamba satria misy ohatry ny vy kely zay hitako amin'ny sisiny teo dia ny foanana le dosy dia natao brao tsy naseho anay hoe ity ka dosy taloha nampidirina ny latabatra tonga dia mizory daholo miditra eo dia rehefa niditra tao zay moa somary mahihy ihany dia rehefa samy mizorozoro teo dia mipetrapetraha ny tongotra mizoro aza tsy omby mipetrapetraha ahoana fomba ihany no mipetrapetraha fomba fiteny fa le hipetraka aloha satria maninona le toerana tery ny ray andro nanomboan'ny asa ny somary vitavita teny ihany fa ny faharoa dia ny tokotany daholo tonga ny lehibe njery fa inona nataonareo eto tokotany maninona ny toera-piasana ny atao hoe tery dia sy azahoanaina sy afahana manao ninninona teanao ihany fa tsy afaka ny zavatra atao efa ao an-doha ny fahavononana feno sy hoe malaina saingy rehefa tena anomboka an'le zavatra afaka sy zavaka satria misy inonao fahaterena maro amintsika tonga eto tery ny fiainanao teo aloha besaka ny zavatra ao andohanao mba hatonga anao hihinana amin'ny matavy tery nefa ny fiainanao satria misy manery hitondranao malalaka Andriamanitra rehefa Andriamanitra mitondra ny olona malalaka besaka ny zavatra miala eo aminy amen sy avelan'Andriamanitra iaina amin'io fiainana teritery io ianao alleloia sasany tery ny fiainana satria sy ampikarany diplôma anokatra lalan'Andriamanitra zay asa tiany atao mitaky zavatra sy ananany tery izy zay hain'Andriamanitra manokatra lalana ho anao sasany mba miezaka ihany fa noho n'le fiainana tery dia sy mety tafavoaka hamoakanao malalaka Andriamanitra amen Andriamanitra androso matavy indrindra eo amin'ny latabatry ny olona manompo azy amen ndao andramana zany sakafon'Andriamanitra zany Luka 4:4-5 ka hatramin'ny 4:20 tantara voalazan'ny Baiboly no tantarain'i Jesosy Luka 4:4 manomboka amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 4:20 ary ny anankiray tamin'izay niara-nipetraka ny hinana taminy dia nandre izany ka nanao taminy hoe sambatra izay hihina-kanina hatreo aloha sambatra izay anina resakinina io misy hanina andrahoin'Andriamanitra reo olona
saiko hoe ianao tonga eto io ve mba mangetaheta iray latabatra amin'Andriamanitra, mba mangetaheta ihinana ny sakafo andrahoan'Andriamanitra. Saiko moa iza ny labaon'Andriamanitra ao, iza loatra ny mahandro sakafon'Andriamanitra ao. Za aloha sy nanontany, izy koa sy namaly, fa ny fantako izy mandroso azy. Zay le nivakisika teo haroso aminao izy ninona izy teo? Matavy. Eto ny ray dia nisy teny hoe sambatra izay ihina-kanina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Za mahita fa maro amin'ny olona tonga eto ihina-kanina amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Za isan'izany. Igny manangatana an'igny koa isan'ny regny. Regny vao taitra ny sasany efa saika lany le matavy Andao mba hina-kanina amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Alleluia. Andao mba hina-kanina amin'ny fanjakan'Andriamanitra toyny. 19:40. Fa hoy Jesosy taminy, nisy olona anankiray nanao fanasana lehibe ka nanasa olona maro. Ary naniraka mpanompony izy tamin'ny fotoana fisakafoanana hilaza amin'izay efa nasaina hoe andefa efa voavoatra amin'ny fanasana. Fa izy rehetra dia nitovy saina. Izy ileto izy rehetra io, ny olona nasaina, ka samy nanao fialana. Hoy ny voalohany taminy, efa nividy tany aho ka sy maintsy mandeha izaha azy miaraka amin'ny géomètre sa miaraka amin'ino ty masiny anao. Manina hony ekeo mifandavako ho avy isa sy ho avy hina-kanina amin'ny anarahon'Andriamanitra sa tsy hinany da ho ary toyny. Ary hoy ny anankiray koa, efa nividy io mifolo aho ka andeha amantatra azy lokom-bolon'omby masiny anao. Ahoana ndray oasy? D'accord. Ekeo mifangatahako. Fa hoy ny anankiray koa, efa napakabady aho. Vady vaovao kosa ny re olona io. Koa amin'izany mihinana nandrahoan'Andriamanitra na tsy hinany? Tsy afaka makany aho. Ary no tonga ilay mpanompo tonga mbanao tatry dia nanambara tamin'ny tompony izany. Dia tezitra ny tompontrano ka nanao tamin'ilay mpanompo hoe mandeha anafaingana ho eny amin'ny lalambe sy ny sakely-dalana eto an-tanàna ka ampidiry ny malahelo sy ny kilemaina sy ny zamba ary ny mandringa. Iza hono ny ampidirina? Malahelo. Ino za malahelo zany aloha? Mety ho mahantra. Fa teny malagasy tena amin'ny teny malahelo mihitsy. Tsy voatery mahantra vao malahelo fa raha misy fahoriana ao dia maninona ny olona? Dia mahantra ve izay? Nisy maty tao an-tragno dia nalahelo izy dia hozy sika hoe mahantra igny zany. Tsy fa tena malahelo mihitsy satria misy inona? Misy zavatra sy mahomby ao an-tanàna. Mety misy zavatra mampahory azy ao an-trano. Any izy ka lasa misy alahelo. Inona koa ny teneniny teo? Kilema aina. Ino zany kilemaina? Raha vao miteny kilemaina dia le tsy voatery ka iny efa tena kilemaina mihitsy iny. Fa ny kilemaina koa miteny zavatra betsaka. Misy olana mikasika azy manokana. Sy olona ny manana olana fa iza manana olana? Izy manana olana. Raha miteny amin'ny dikateny vazaha dia raha voaresaka handicap dia misy mental, misy be dia be izy ihany fa afaka jerena. Sy voatery hoe le mananina ihany kilemaina iny. Fa ny fiainany misy olana.
sy mahakasika ny hafa fa izy no maninona azy, izy no miatrika azy. Ohatra tovavy tsara tarehy be zao izy, olona manambika zao izy, mba te hiditra ao anatiny araka ny tenenina tamin'ny maraina, te hiditra anatina tokantrano izy, saingy zay olona tonga eo zay thème fotsiny natoroky ny olona dia miala ny olona. Izy manana olana amin'izany le nanao zay thème sa izy manana olana amin'ny tenany manokana. Clémaina inona ihany koa? Zamba. Matetika rehefa mihaino an'io raha lalovana fotsiny dia ohatrany hoe voatripoky ny fanjaitra avy amin'ny masony dia fosy izy roa, tsy mahita ny zamba. Fa raha ara-piainana ny jerevana ny zamba dia ny olona mahita lalana, mahita zavatra atao. Fa izy efa nisy fotoana ny zorovavolombelona nyity fiainana vehivavy zamba anankiray, sy hoe zamba voamaso, fa nanatona teo amin'ny sena ny vehivavy anankiray. Dia zao ny zavatra ny tenenin'ny pastera, sy manana fotoana andehanana lavitra tsy afa etonao ny hitako fa pastera mba hoento mambavaka. Fa maninona ranabavy, le olona spino ambadika anay miompy poulet de serre. Efa nisy fotoana ny zorovavolombelona tety miompy poulet de serre ny olona ao pastera. Dia isa maraina pastera dia antsony avy aninona avy zay revo fitombony akoho vetivety eky dia mitombo isa maraina o dia ansony dia lasa ozy mijereo. Dia rehefa mijereo ozy dia sy le akoho loatra ny hitako fa ny tenako. Ny olona motony manana akoho atao ino dia ompiana dia mitombo isan'andro, hanjary volana izy io afa kelikely. Fa za ty mitazana akoho mitombo fa sy manana na dia akoho ray. Isa maraina mitazana an'le akoho, hitako ny fitombony, fa za sy manana na dia akoho ray. Ametra ao tanana pastera, fa raha vao manam-bola eo tonga dia fenoko akoho ny ao tanàna. Sisy mpanompon'Andriamanitra andany zany hoe melaranga, tsisy ametra tanana aminao eo, fa dia sy maintsy maninona Jesosy eo mamindrafo aminy. Zany mba faniriny amin'ny anaran'i Jesosy na karaza amenakinona ny eo amin'ny lohany dia amenna ny toy ny eo androany. Fa ity ny zava-misy agnaraisana lesony. Za moa ny zavatra misy hitako dia andraisako lesony. Tsy hitadidiko na 2 herinandro na 4 herinandro taorinan'io fakahita zay ho aiza ny hafaliana. Alleluia! Raha vao alleluia dia efa fantatrao ny toy ny voninahitra ho an'Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra pastera. Na azo vola pastera dia tonga dia za io zao mandinika kely fotsiny tonga dia hividy akoho pastera. Amen. Fa 2 herinandro taorinan'iny fakahita ndray tsy alleluia ndray. Fananinina misokatra ny vava fatao ino? Misy signal zany. Fa maninona ianao ty? Ile zavatra ny zoroko vavolombelona pastera. Fananinina ka rehefa tonga tao vola natahotra pastera. Besaka ny olona miteny hoe amin'izao ve ianao ny apiditra koa? Na dia le olona ny ompy tao aza dia niteny zao ve ianao apiditra koa? Perte ianao raha izao mapiditra. Ny akoho ompiana raha vao misy zavatra godo tonga dia 30 tsipatsipaka. Ny akoho ompiana amin'izao ririnina ny andro, mila mafana be izy, raha vao mangatsika maty. Perte ianao raha mapiditra amin'izao. Tonga dia natao inona ny vola? Dia laniko ny vola pastera. Laninao vola. Eny, zay zany ny aminao ko. Na izany aza pastera dia lasa nenina io. Apetrao ndray tananao pastera. Efa namaly ihany Andriamanitra dia apetrao ihany ny tananao. Raha vao mahazo farany amin'izao tonga dia raikitra. Atao ahoana ny teny hoe ndana amin'izay raha ka mandeha any natao inona ihany ny tanana?
Jesosy ianao mahalala ny aminy fa za moa efa zay ny hafa sy hitory filazany ratsy fa hitory filazany tsara aomby anay tirana bavy ty amen lasa ndray fa ny tompo mamindra fo dia nahazo volandray iny fa vao nahazo inonako sy ny teo ihany ny teo tonga ndray izy efa sy fizorona vavolombelona tsara ndray pastera tsy haiko mihitsy ny amina ty za ty tena tsy haiko mihitsy tsy haiko hainao rangahy ianao a fony voateraka ianao nefa ianao dia sy ho hainao ianao sy ianao ny sy hainao fa ny zavatra manaloka anao ny tsy fantatrao sa sy mariny zany satria manino izy tsy hitany lalana lehany tonga teo mivola pastera tena efa vonone efa tonga tany amin'ny fivarotsa zanak'akoho mihitsy efa tena nanontany an'le provandy mihitsy dia efa fantako hatramin'ny hoe ity mena anazy raha mbola kely izy ity mena anazy any amin'ny mpivarotra fa mbola tsy anao teo ampanaovana ny tranony a pastera vo anomboka anao tranony ny planche fotsiny any pastera nefa zao ny lany raha nanamboatra dia ny anina fotsiny dia nandinika ndray a pastera 50 ny tiako anomboany nefa ohatry ny 5 any aleoko ny hoanina ndray pastera naninona le olona tao nasona natao inona koa ny zamba nasona natao inona ny zamba hanandrana ny sakafon'Andriamanitra alleluia inona koa ny teneniny manaraka tao ny mandringa moa dia so aza vaiko tsoniko mandringako inona zany mandringa zany sy mitovitovy am'le anina teo ve zany inona moa mahatonga n'le manao ohatr'izao rehefa mandeha sy mitovy ny gauche sy ny droite nefa izy ihany io a olona anankiray misy hoe toerana anankiroa ny ilany matanjaka be fa ny ilany manino malemy maro ny kristianina mipetraka amina toeran'olona anankiroa ny ilany tam'le hira teo satria mitoetra am'le ray matanjaka nsikilivo kely hoaiza ny tena mikipy be hira hoe ampiandrasana mirehatra be mihitsy satria mizoro am'le inona izy eo mizoro amin'inona izy iny tsy fantatra mitapany ambony tena matanjaka ho tsara mihitsy fa rehefa tonga sy ambadimbadikasy inandray nizy rony iny nipiditra ami'roa olona matanjaka any am'mpilalao filma no ahitana an'le hoe ny fiainany tena izy hafa any amin'ny filma izy manino hafa sika sy manao an'izany ianao tonga eto tena ianao io amen fa isaorana ny tompo fanany mandringa koa azy dia mba natao inona koa izy natao inona koa izy ndao ary zay rena ny toiniko aroa ilay mpanompo tompoko efa natao izay nanodinao ary mbola sy feno ihany ny trano aroa ny tompony tamin'ilay mpanompony mandehana ho eny amin'ny lalambe sy ny sisim-boly ka tereo ny olona hidry mba ho feno ny tranoko fa lazaiko aminareo ndao iara-makindray isa 2 tena ny famakinareo azy koa aloha ohatrany mampalahelo zany senareo ve ohatrany mampalahelo mihitsy ny famakina azy tsy hoe maninona isa 2 ano maso vakio aleo rangamba vakina tsara isa 2 fa lazaiko aminareo lasik zao misy sakafo manao sakafo Andriamanitra azy manao satria inona ny teneniny
Ny tantara zavatra Jesosy. Dia rehefa vita ny tantarany dia zao ny namaranany azy. Lazaiko aminareo fa tsy misy hanandrana ny sakafo ireny olona le nolazainy teo regny. Olona naninona moa izy teo? Lasika any amin'ilay voalohany. Efa nahazo fanasana ny olona anankiray. Efa tonga teo aminy ny fanasana. Inona ny fanasana tao anatiny? Amin'ny 12 dia hovelarina eo anoloanareo ny matavy. Sakafon'Andriamanitra. Dia hihinana an'ilay sakafo ianareo. Voray tompoko ny fanasana. Makasitraka tompoko. Tena ho avy ka. Tonga ny fotoana. Tonga tany ny mpanompo. Androany amin'ny 2 le sakafo ao androndra. Dia zao ny tenenin'ilay anankiray. Kai. Vao teo mihitsy zay no nahazo tany. Fitahina ny tany tsy fitahina. Zay maniry tany ahazo tany. Amen. Fatandremo manakana ny fanandramana ny andron'Andriamanitra. Vao teo misy zay ozy izy nahazo tany. Io tany io anefa ela loatra ny nizaliana Jesosy ahy. Aleo rangamba hiala amin'izay le fahoriana. Ka hoana ozy tsy afaka hanandrana ny nahandronao. Dia misy terma nilazany azy mihitsy moa fa tsy tadidiko izy teo. Fomba fiteniny an' Jesosy 5 isan'iny. 5:12 ve sa fa saiko. Efa any amin'ny 6:12 any angamba na 7:12 ka. Rehefa tonga le nanasa dia nanana fomba fialatsiny misy izy. Tsy afaka fa hoana nanambarany Jesosy ny ary amin'ny farany. Sy hanandrana ny nandron'Andriamanitra satria nanana. Inona nananany? Fialantsiny. Nanana inona izy? Fialantsiny. Dodoma le faharoa. Efa sy afaka le rahalahy ary ambadika raha namana fa. Sika zany no afaka fa androany mbandao any. Dia ozy le faharoa. Ka io vao teo ny mividy omby. Fitahina ny omby sa sy fitahina? Aty Antananarivo moa sy omby ny azakazany olona fa azo omby enenao. Omby matanjaka no azonao. Omby tanora no azonao. Tena mahazaka na itety amin'ny Madagasikara ny ombinao. Fa tandremo so anakana amin'ny nahandrana ny sakafon'Andriamanitra. Vao teo misy nahazo omby. Tena tsy afaka Aleo zokony manaraka fa tena mba izery ny volon'omby. Fa maninona ary Andriamanitra ny mihera fa sy tonga dia ny sotonina. Mena safidy ny olona ka. Ihinana na tsina. Maro no ny alatsiny. Ary saika ny nansona rehetra aza raha voalazany teo. Dia naninona avokoa? Nanda satria nanana fialantsiny. Nanomboka nalahelo mpanasa. Zay veranga lany charbon, lany gaz tamina andro. Dia ry zareo nasaina sy mety maninona izy teo? Sy mety tonga. Ndana rangahan-tsoy. Dia rehefa nazavaiko teo ny karazan'olona be da be. Ndana ansoy ireo be olanareo. Atao inona? Hanandrana ny sakafo hihinana ny sakafo ndana antsoy hoento aty ireo manana olanareo. Misaoran'ny tompo ianao tonga eto Alleluia. Fa sy avela mody miaraka amin'ny olana zany ianao. Misaoran'ny tompo ianao tonga eto. Fa sy avela ho rava miaraka amin'ny olana zany ianao. Misaoran'ny tompo ianao tonga eto. Fa sy avela izanona amin'ny aretiny io zany ianao. Rehefa manandrana ny sakafo nandrahoan'Andriamanitra ianao dia misy tanjaka ao anatinao. Amen. Inona moa ty sakafo andrahoan'Andriamanitra ty?
aloha zerena fa sy zavatra sy fantatra no hoanina fa ndao inona kay le sakafo tao sika izery voalohany ny nahandro n'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra ihany raha izay inona hoe ny nahandro n'Andriamanitra tenin'Andriamanitra sika tonga eto io dia hoarin'Andriamanitra tahaka ny misakafo tahaka manino tsika eo sakafo mba malady hariva ny andro dia tiako fotsiny manazavazava ny manomana ny fitondrana hafatra na tenin'Andriamanitra ohatry zao ataoko zao dia misy ady mba hanambarako aminao tokony ho liny ianao mihaino tenin'Andriamanitra inona ny adiny ndraindray amin'ny vokatry ny tilo boribory be ty ndraindray no ino ty ao andoha voateny ray toroteny ery dia manomanomana fotsiny le mokondoha enao voanomboka ny oratra dia tonga amin'ny fanahy mibisika tsio ka tsio dia miverina zero tompo izandray ny fotoanako any manako sy izy ndray ony eo ampanoratana tsio ka fa inona ihany ady hevitra be ndraindray manomboka amin'ny ray alina ziska amin'ny 4 maraina tsy mahita teny fa dia miady amin'inona eo amina fanomanana resy lahatra misy afa iapôtra azy eo petrahany eo dia za iry misikilo azy ireko misy teny tonga dia maninona izy mandika dia zako eo ny an'le rangaty zany vo révélé izy dia efa petsany eo anaty cahier dia rehefa tonga amin'ny fotoana dia maninona fotsiny izy satria sy tenin'ny olona ny fampizarana fa tenin'izy tenin'Andriamanitra Andriamanitra mahafantatra ny olona nasainy dia mahafantatra ny sakafo mety amin'ilay olona nasainy nefa ny mpanompon'Andriamanitra natao aninona azy hamoaka an'le teny sakafon'le olona ka raha sy le sakafon'le olona no entinao dia sisy haninao azy zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny hoe mazotoa mamonjy fiaraha-miangona fa aza manao tahaka ny fanao sasany satria maninona ao anatin'ny toroteny misy fiainana Jesosy miteny amin'ny olona amin'ny alalany toroteny halleluja ao amin'ny tenin'Andriamanitra misy sakafo an'ny olona Matthieu 4:4 Matthieu 4:4 izy koa namalaka nanao hoe voasoratra hoe zamongonongonna fa vakio rehefa hamaky sy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra aloka mivavan'Andriamanitra ianao mieritreritra hoe tena le anina ihany androany vao velona tsia ilaina ny sakafo ara-nofo fa ny fanahy koa mitadinina mitady sakafo inona ny sakafony tenin'Andriamanitra raha tena mandray ny teny ho fiainanao ianao mahakasika anao le teny ka nyresinao amin'ny fonao dia nyresinao fananaranao anao ho velona amin'ny fanahinao amen Andriamanitra mikarakara sakafo an'ny olona dia mandefa azy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ka raha mihaino fotsiny ihany ny olona fa sy makatoa dia lasa maninona izy io mamita tena ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia miomana hoe inona indray ny sakafo ho anahy eto mba hitondra fiainanao anahy hitondra fahavelomana ao anahy afahako manisy ny diako afahako manarina ny fiainako hitondra fanasitranana ho an'ny olanako hitondra fanasitranana ho an'ny aretiko satria ny antony hinanan'ny olona dia mba haninona azy ivelomaniko isika mihinana iongy misy dikany ny hinanana azy fa sy hoe hoanina fotsiny ihany ty dia izay iray alehany tsy izy zany matoa ianao mihinana zavatra anankiray dia mba ho isy inona ny hinanana azy ho isy fetraikany amin'ny fiainanao halleluja ny tenin'Andriamanitra sakafo voaomana an'Andriamanitra ho aniza ho an'ny olona mihaino azy faharoa Jesosy Kristy sakafo asika inona hoe Jesosy Kristy Jaonina 1:9
Dao vakiko manomboka amin'ny andininy faharoapolo dia amin'izay mazava be. Jaona toko fahenina. Aleo manomboka amin'ny andininy fa 5 ary lavitra loatra. Aleo tonga dia 70 rahalahy. Dia hoy ireo taminy. Tena mbola 10 any ve? Misy 50 io. Eo amin'ny 50 manomboka lasika. Ity ny mofo izay midina avy any an-danitra. Mba sy ho faty izay mihinana azy. Izao no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy. Ary ny mofo izay omeko dia nofoko ho fiainana izao tontolo izao. Dia ny fanditrany Jesosy ka nanao hoe ataon'ilay io na reny fanomeny nofony ho antsika. Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha sy mihinana nofony zanak'olona sy misotro ny rano ianareo dia sy manana fiainana ao aminareo. Izay mihinana nofoko sy misotro ny rako ny manana fiainana mandrakizay. Ary izaho anangana azy amin'ny andro farany lasa ihany tsika fa nofoko ary ny rako. Aleo hatreo any an-trano vakio. Resaka inona io? Sakafo io. Fanina ny olona ara-nofo rehefa niresahan Jesosy hoe ory zalahy, za ny tena fihinana. Ny nofoko ny tena fihinana dia ny rako ny tena fisotro. Dia ozy ny olona ohatray. Tsy normal. Atao ahoana ny finanana an'io? Anao ny tongony dia anao ny tanany. Dia samy mitroka ny rano eo tsika, vampiro sika. Saiko mo efa hatramin'ny maraina no ny teny hoe tena midira amin'ny ara-panahy amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Aza variana amin'ny ara-nofo be loatra. Ny karoseria aloha sy azo ariana. Fa motera mila jerena tsara. Sa sy marina zany? Reto olona reto ara-nofo be. Rehefa niteny Jesosy hoe ny nofoko ny tena fihinana dia ny rako ny tena fisotro. Zay mihinana sy misotro ny rako no manana fiainana. Dia hoy zareo hafahafa be ty resaka ty. Ho antsika hono ny nofony dia hosotrosika hono ny rano. Satria sy azon'ny olona zany. Ianao zao raha notaniko hoe aiza Jesosy dia maro amintsika ny teny hoe aiza izy? Fa honany nidirany tao. Satria ny hoaninao izy. Ny atao hoe ny hoanina dia naninona? Niditra ao anaty. Raha sy ny hoanina izy tafiditra ao ka. Bikabika ery ny chocolat ery amin'ny grande surface. Fa na tsara rio rehefa sy hoaninao izy tonga ny kibonao zany. Na dia nitazominao tena vadika daholo na vadibadikina efatra ao. Rehefa sy ny hoaninao dia olon-kafa nihinana an'io. Fa izay ny hoanina ihany no maninona? Tafiditra ao anaty. Jesosy sakafo asika. Amen. Ny olona mihinana an' Jesosy ihany no manana fiainana araky ny nambarany. Hampandrosoy ao anatinao Jesosy. Amen. Jesosy efa nandondona. Indro amandondona. Ka raha misy dia maninona izy? Hiditra ao aminy ary izy fanjoroko vavolombelona teto misy tantara tanatin'ny bokin'ny Rue du Lac. Zay ny anaran'ilay mpanoratra. Nisy vehivavy anankiray nanana olana be.
mivavaka be ramatoa. Aleloia rabababa. Ny vadiny olona ao ambadika ao ihany no niaraka taminy mpiray vodirindriny. Dia le rangahy io tena sy refesy mandidy satria vao miteny azy ny vadiny tonga dia mielara iala. Fa talohanao niaraka tamiko dia fa nampirafy aho izy. Vavaka ramatoa Andriamanitro anjarako ve ty? Aiza ny toerana misy amty? Tena mbola mihaino vavaka ve Andriamanitro? Tosy mamaly amisy sasy resinao io vadik'io Jesosy. Be moko be ny io. Dia miala eo le rangahy hoatondray aho zao fa sakafonao sy dia sara loatra fa sakafo androana kosa fa sans sasiana siramamy fa hoatondray aho hinan-kanina be. Tsy nanakambaratsony raha vehivavy. Hanyheriny dia nisy fiangonana zandriny anankiray teo akaiky ny tranony. Lasa izy niditra tao mivavaka dia ozy ny tao. Efa eo amin'ny Jesosy ny adinao ranabavy. Efa izy no mibata ny adinao. Ianao mandeha io dia sy ianao tsy no mandeha fa Jesosy no mombanao. Dia ohatriny hoe nanao aleloia ohatriny satria mbola ao ihany le inona. Le saina maha-olombelona dia aleloia fotsiny amin'izao. Izy amin'io efa ohatriny olona lasa dala. Avo izy nierika. Rehefa avy nierika dia efa sy mahalala herika tsony fa be olana loatra e. Tsy nialoka fa niampita goudron. Rehefa niampita goudron dia nisy diatongotra. Satria rehefa mandeha amin'ny vao avy herika iny dia hita ninona n'olona. Diatongotra. Izy nandeha hiampita igny misy diatongotra olona anankiroa ohatra ny miara-mandeha. Dia ny zanony dia ny zanona koa le diatongotra. Niemitra izy. Niemitra ny diatongotra. Lasa dala ozy. Mandroso izy mandroso le diatongotra. Miemitra izy farany izy noraka teo amoron-dalana. Vontseo! Tonga ny olo fa misy inona. Rehefa tonga nareo dia tsy hitako le izy. Inona ny hitanao? Misy diatongotra miara-mandeha aminahy. Tsisy diatongotra zany eo raha matozy ny olona. Tena lasa ozy. Lasa izy nanantona an'le pastera. Pastera, délivreo. Fa maninona? Lasa dala pastera. Hoana ny anaporofonao fa lasa dala ianao ranabavy. Ka za nandeha tamin'le aviorana teo pastera dia misy diatongotra anankiroa miara-mandeha aminahy. Dia mandroso dia maninona le diatongotra? Miemitra dia miemitra le diatongotra. Ny azo vonjeo tonga ny olona amonjy tsy hitako le diatongotra. Délivreo pastera. Na le pastera koa aramba Andriamanitro. Révélé pastera. Jesosy miara-mandeha aminao ranabavy. Hitan'ny tompo loatra ny adinao dia izy misy no mitantana anao izy. Ka le mifampitantana sy maintsy maninona ny tongotra? Paralele. Sisy mitantana avy ato an-damosina zany. Fampitarika amin'ny filazany zany. Tonga saina izy, wow, izy ve pastera. Tena izy miara-mandeha aminao ranabavy ilamy io adinao io. Jesosy tompo asivorana mba hitako azy e. Asivoerika ndray e. Te hitan'le diatongotra e. Afatarako fa miaraka amiko izy. Ny arivan'iny ihany tonga ny herika. Vao avy ny herika dia sy andriny misy andeha amin'le goudron. Haninona izy io? Tsisy. Ozy ny olona fa maninona ianao ty? Ka nilozan'i Jesosy ny ray ako. Efa tena niara-mandeha tamin'ny afako maly. Dia androany ray tsisy miara-mandeha tsony. Nakany amin'ny pastera ndray. Pastera nilozany aho. Tsy miara-mandeha amiko sony izy pastera. Le niteneninao hoe miara-mandeha aminao mitantananao Jesosy. Dia ozy pastera, mila miova amin'ny fizerika. Efa sy diatongotra ao sony ka io. Fa efa ataon'i Jesosy inona ianao io? Efa sango efa diatongotra Jesosy sisa no hitanao.
Fianao efa tao ninona? Efa sangory. Mifalifa andresy ianao ozy pastor. Alléluia. Rehefa mangotraka rangany ady ka ho tsara mifanomponao matokifa mpandresy na ianao mandeha io azy efa Jesosy mitarika anao io, efa izy ane io mitondra anao io Ndraindray ianao matahotra tena ho vitany amiko zany ohatrany sy milamina mihitsy izy zany ho any fosiny Jesosy fa nahandro n'Andriamanitra izy. Amen. Tovy masaka ao am-ponao hoe ato izy zao dia arovy amin'ny rasy ny tenanao. Fa rehefa nihinana ny nahandro n'Andriamanitra sy maintsy mandresy. Rehefa nihinana ny nahandro n'Andriamanitra sy maintsy misy vahaolana. Rehefa nihinana ny nahandro n'Andriamanitra misy fifaliana. Rehefa mihinana ny nahandro n'Andriamanitra misy fahombiazana. Mety tsy ianao no mahita azy fa ny olona mijery anao mahita hoe misy zavatra any aminao. Amen. Fa raha ianao kosa manambany ny tenanao dia tehiteny hoe le Jesosy misy rangan'ny maivana. Efa izy mandray atranana anao. Nefa ianao ndray no miteny hoe vitany amiko. Mpandresy isika. Inona le nahandro fahatelo? Fahasoavan'Andriamanitra. Inona hoe nahandro fahatelo? Efa niteneniko tam'le toroteniko tany saiko tam'vina. Fahasoavana manampy fahasoavana. Ny fahasoavan'Andriamanitra io dia fanomezana maimaim-poana omena ny olona mino. Amen. Nanazavako azy tam'izany tam'izay sy teto, ho an'izay sy teto efa nisy fotoana aho nomena fahefana. Tsy le fahefana fa an'le fianakaviako izay nanana toerana ambony. Dia ny zavatra nisy taminy ny rany afa tsy afaka izy. Mandeha any ianao ao amin'ny minisitra ihany. Efa nianso azy fa za tsy afaka fa ianao makany dia ekeo fotsiny izay zavatra teneniny ao fa ho raisiny ianao. Ny zavatra mombany fa le zavatra andehanana any izy ny tokony ho any dia valiny no resiko satria izy mba olo mpantatro. Fa izy sy afaka dia za ihany no nalefa an-tany mandehana fa efa niresaka taminy dia somary nangovotra andeha ho any. Andriamanitro ny makao amina minisitra anankiray dia mila inona? Audience. Sy maintsy maka fotoana mialoha hoe j'ai l'honneur de parapapapapapa mba ho resinao za sisy andro niny tenenana iny sy maintsy makao. Rehefa tonga teo amin'le varavarana hoaiza ny olona milahatra. Za nefa tonga tary dia zao ny tenen'le naniraka tsy milahatra ianao. Na firy olona milahatra eo tonga dia makao amin'le sekretera ianao dia mitenena hoe za ny raha ny anina fa ao ministra nomka mibosibosiny. Nandalo an'le olona milahatra manahona dahoaly dia ozy ny olona. Satria olona naninony ireo tonga tao amin'le sekretera. Ahoana ianao? Za ny raha ny anina fa ay ianao le izy efa nianso teo tonga dia mandroso dia nivoaka ny varavaran'le sekretera hiditra amin'le ala dia ozy ny olona. Fanontaniana avy le fahefana san'le naniraka fa izy ny miaina aminy. Za no miaina aminy. Tonga teo amin'le varavarana sy nandondona fa ny sekretera ny nandondona. Hoe ozy ny tao mipetraka amin'le fiandrianany. Vao niditra izy ny rany ay tonga dia mandroso petrapetra. Ndry ty za kely be kely maninona teo? Le seza moa modikodina rasy teo dia naninona teo? Fa za ve manam-pahefana sa le naniraka? Fa izy ny miaina amin'le seza boribory modikodina. Nianso olona le ministra aloha ataovy malaky ny an'le zandry kely ty fefa ato izy. Olona ny anina mako izy io. Voatonina ny anaran'le manam-pahefanako. Olona ny anina io. Aza manao sramina an'io tena namako be io olona io. Tsy afaka manao ratsy amin'io karakara ho izy miandry kely zandry anao ve le voninahitra san'le naniraka? Nofidiny ianao io.
ny voninahiny no apetrany eo aminao. Sy misy afaka anao tsinotsinona anao zany a. Fa raha fantatrao fa manamboninahitra ny mifidy anao, lehibe ny ao anatinao. Halleluja. Ohatrany tsy hitako ery a. Fa tsy ahy ny voninahitra iny ka fa nileny tompoiko. Misy olona ampandresen'Andriamanitra eto androany hariva. Noho ny amin'ny voninahitra ilay Andriamanitra tompoiny dia mahita fitizy. Amen. Nahandron'Andriamanitra mampahita fitiany olona. Satria ny nahandron'Andriamanitra sakafon'Andriamanitra. Amen. Ny nahandron'Andriamanitra mahatonga anao na dia kely azy ianao dia apetraka amin'ny toeram-boninahitra. Amen. Nasika fa hariva ny androko. Farany amin'ny andron'Andriamanitra mety mbola besaka fa ambarako farany amin'ny nifananana ny fanamasina. Nahandron'Andriamanitra lehibe ny fanamasina. Omena ny olona izay nofidiny mba haniny hitara-dalana azy. Raha ny hitany maso dia izay takatra ao ihany no andehananao. Fa raha ny fanamasina no eo na ny tsy takatry ny sainao azy dia afaka nomenanao, afaka no amboarinao anao. Amen na alleluia. Iza kosa ireo olona niala tsiny raha izay ny nahandron'Andriamanitra. Andriamanitra efa nahandro, izy nefa miteny hoe ireo niala tsiny dia sy mba hihinana ny nahandroko. Ny fialatsiny moa efa mazava be fa sy teneniko besaka tsony. Zaho zao eto tsy haiko efa hainao tsara loatra le hoe alasineny maraina manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny misy nahandro eto. Nahandro nisy misy fanasana foana eto. Manasa ireo olona fa enakisosy ravitotony efa nifidina ny ravitoto sy mangidy. Efa natao bebe menaka mba sian'inona. Efa natao daholo ny desera dia natao voatabia tetitetehana madinika sina sira. Ianao ihany manao ny sirany sao dia be sira loatra. Dia ozy mandre ataoko inona enakisoa sy ravitoto nefa ny sakafony agny ravim-bomanga. Normal ve izy? Tenenina akaikinao sy normal zany olona tsara. Inona sy manormal azy? Zatra mihinana ravim-bomanga sisy menaka. Anka za miditra mivaly sy vitako zany eny tompoko zay mahavita mihinana. Fa ny nahandron'Andriamanitra sy maintsy misy inona? Sy maintsy misy mpihinana. Iza kay mahita soa amin'ilay nahandron'Andriamanitra zay mihinana azy. Tonga amin'ilay komba mangidy ianao ko pasteur. Ndray pasteur sy niriny mafy. Nahandron'Andriamanitra vahaolana ka. Tonko omena ravitoto sy enakisoa tsy mihinana mihitsy. Odi-kankana mety amin'ny tony. Ina mampalaikoma anazy io? Misy inona? Tena sara rangany Alahady hariva. Aza miteniteny amin'ny tsy tonga. Mila mandinika sinainy kristianina ka. Sao dia malaikomana izy. Fa Andriamanitra te hampitombo anao. Andriamanitra te hitondranao amin'ny fahalebiazana. Andriamanitra te hitondranao amin'ny fahasarana. Rehefa misy sakafo efa voaomana nanasananao, inona ny anjaranao? Fa sy lozanao mbola vao nahazo omby aleo aloha ranga izery volon'omby ny fotoana miandry sy miandry. Ny sakafo nandrahoana androany mbola hiverina sa tsy? Iza mahalala menidy zoro isan'andro
fa sy hoe ny zoro omaly dia mbola zoro androany leo mipinana tonga ny talata kotleta ny endasiny aloha mba amizay masimana sy voankazo ka le nomby fatao henakisoa foana kotleta ny endasiny natao menamena tsara menaka voafantiny sira tonony tsara miplaza ilany talata pasteur Armand ve izy amfo pasteur Armand sa le sinina ny mpandahatra ny fanasana miaraka amin'ny table eo ny anjarany hanina fa rehefa sy tonga ianao dia ozy leo akaiky mbola te hinana ato mijery ny seza sisy olona vao vitany dia atao ninona next hotahinany eny mpivoreto isaky ny talata tonga ny Alakamisy izany enao ny tena zany zanga ny teninina so dia rehefa avy eo hoe tia aza mifidianina alleluia ay ve igny ve maty sakafo efa voaomana rehefa nahazo fanasana dia mila maninona mila tonga ny olona nandaro manina toko fa 9 fa 10 iza no asaraka asika amin'ny fitiavan'i Kristy fahoriana va fandavana noho ny amin'ny fisiny fahoriana ahodikodyny le fahorianao ny fiainany dia mitady vahaolana ho an'ny tenany izy miezaka time is money inona zany amin'ny teny gasy vola hono ny fotoana ka raha vao manana adiny ray avy sy aleoko sitrany ahay ina moa fiteny azy atao mpivoatany iny anjama moa sa anjama tsy haiko anjama hony dia mikosokosy ialany ny onao raha tsy mahay ianao hain'Andriamanitra taony sy mampahitanao an'izany anjama zany satria firy ny olona manam-pahaizana tsy mahita ho atao fa firy any koa nefa ny olona tsy manam-pahaizana mahita atao dikan'izany ny fotoana sy asika aniza ny fotoana na androany ary ianao mitady asa rehefa sakafon'Andriamanitra no ao am-ponao vita anao fa mahita asa ianao amen ny fahoriana efa voalaza amin'ny baiboly any aparany any isinona isan'ny mahory dikan'izany tsika sy afaka manovan'izany fahoriana sy maintsy misy fa izay mahatateraka ny sitrapon'Andriamanitra avan'Andriamanitra amen izay ihany koa le nanda fantrana tena misy olona tena fatorany fantrana lalina mihitsy ny olona voafatotry ny fantrana raha sy tena ao anatin' Jesosy dia io fantrana io ny sy afahany mitroatra hanandrana ny nahandron'Andriamanitra nisy olona anankiray nyto aminay izay dia zao ny zavatra ny teneniny zao ve ny fitafiko dia andeha hivavaka aho izy taminareo tonga tato nefa nytenenao miala tato fa ny fitafinao rovidrovitra fa maninona ny devolo mitazona olona any ambadikany amin'ny fitafy sy tanareo ara-panahy be ve rehefa mifantrana no eo ka mbola sy ao amin'ilay olona Jesosy dia io ny ampangany azy
le miditra amin'ny any zay sisy mahita ny olona misakafo ery amin'ny composé ny tegna mba te hihinana ihany mandalo eo dia sy tiako misy mahita ny olona mihinana androany rangahy ianao tsy mihinana fa rapiso anao hihinam-be aza atao sakana ho anao ny fantranao ao anatin'ny fanandramanao ny sakafon'Andriamanitra lasa raha fantrana misy moa olona samy teny hoe veloma raha fantrana ovao fijery maninona ny tsofina rano indray raha fantrana fantatrao ka ny dikan'le hoe veloma fahafatesana mbola ataony sasany veloma ihany veloma raha fantrana dikan'le veloma efa torana izy dia mbola tsofina rano aninona indray ovelona daka ho any andeha tsisy veloma eo lasa fotsiny zao fa sisy veloma efa olana be mbola atao veloma ihany veloma mihitsy aloha ny ady velona izy ko sy ny fantrana no asakana sika inona ihany koa ny teneniny fanenjehana mahatonga olona sy hinana ny nahandron'Andriamanitra aiza reo olona ny tany sisy mpanenjika za koa mba teo any aiza sasany tena tia am-piangonana ianao io aza dia efa misy kisoa telo manodidina anao kisoa firony tovy mierika tapaka ao any ianao dia fiadanana reso amin'ny amenina ihany fiadanana zany ny alanao amin'ny sakafon'Andriamanitra aiza kosa ve rehefa tafiditra ao anaty le kisoa aiza kosa ve zay foana ny teniteneniny tsy mahay mandio zay moako ny an'le tanora anankiray zay ny an'le olona rehefa miaraka amin'ny oatra amin'ny plasinareo rengy dia tsy maintsy mila miaraka maninona miara mirona ny gauche sy ny droite rehefa mba mandihy fa misy olona ne ny gauche aminao droite ne sy mbola nahita ve eo amin'ny loange hoe mandinika tsara indraindray ny gauche aminao droite ny raha vao mitena anao gauche dia aiza izy atyny gauche kosa dia farany miara maninona bo dia zany ampialanao sy misy toerana sy misy fanenjehana raha ny zavatra sy mifanaraka amin'ny sainao ny mahatonga anao sy hinana ny nahandron'Andriamanitra reraka ianao potika ny famponao fa ny fanenjehana sy maintsy misy fa ny fanenjehana dia ho positive sika ayaya vadika teny frantsay ny fanenjehana vadika reo olona zany mba maintimainty hoditra ihany ohatrany afrikanina regny any ny fanenjehana atao inona andao mba ho jerena amin'ny lafitsarany matoa izy manenjika voalohany aneorina izy faharoa manosika izy andeha mafimafy kokoa noho ny teo aloha sasany ve satria raha mahasapatena enjena ianao dia anomboka ninona ianao hapiditra vitesy ianao dia andeha lavitra ianao io amen fa raha manezika izy tonga dia mijanona ianao dikan'izany tratry vita ny fanenjehana fa izy indray maninona tena mahay teny frantsay koa rera namana fa hitory tena midepasy izy zay mihitsy ka haninona izy isongony dia torinao indray rehefa aveo mba haninona dia eo nareo roa sy natao sy hinanana ny nahandron'Andriamanitra amin'ny fanenjehana ampandrosoy ao am-ponao Jesosy raiso ny tenin'Andriamanitra ampidiro ny fanahy masina raiso ny fahasoavan'Andriamanitra ahatonga anao andeha lavitra fa velao zay fanenjehana any anenjika fa ianao kosa mandroso foana amin'ny fanompona an'Andriamanitra
ty moa ataoko karazana sirène renirenge mivady any kisoa manondromolitra e. Tany iray mitenenina mivadinao any an-trano hoe kisoa hony ianao. Sasy mbola nisy an'izany ve? Tsy efa naheno an'izany ve nareo mivadiny ihany no fahavalony eo mifampony? Tena tato avy nahita hoe sisy an'izany ato. Efa firy ny voafelaka tamin'ny ampahafolo-karena. Hoentina ny foana vola atao tanàna. Farany sisa mangalatra any amin'ny fividianana hena, irana mividy hena fefany. Saiko moa zao ny hena fefany fa zay moa efa malany hena fefany ny olona ray. Ohatray tindakanana vizany. Tsy karomena amin'ny mataviko. Saiko ny hena fefany. Fa omena volana hena fefany dia angalana pafolony dia atao hena sasaky ny fefany polisy tanenenene. Say sisany tsy mahavoafelaka fanenjehany zany. Satria izy malala fahamarinana dia tia haino amin'ny fahamarinana. Dia vo inona izy? Dia izany ve isinana nahandro n'Andriamanitra? Feheziko ny teniko. Inona le nahandro n'Andriamanitra? Inona le nahandro n'Andriamanitra teo? Tenin'Andriamanitra, inona nahandro n'Andriamanitra? Jesosy Kristy, inona nahandro n'Andriamanitra? Ny fahasoavan'Andriamanitra, inona nahandro n'Andriamanitra? Ny fanamasina. Hoanina nahandro n'Andriamanitra fa mahasoa anao zany. Aza miala amin'ny nahandro n'Andriamanitra noho ny amin'ny fahoriana. Aza miala amin'ny nahandro n'Andriamanitra noho ny amin'ny fahantrana. Aza miala amin'ny nahandro n'Andriamanitra noho ny amin'ny inona izao fanenjehana. Aza miala amin'ny nahandro n'Andriamanitra noho ny amin'ny mosary. Aza miala amin'ny nahandro n'Andriamanitra noho ny amin'ny fitanjahana na sifisina. Aza miala amin'ny nahandro n'Andriamanitra noho ny amin'ny loza. Eny fa na dia fara amin'ny aina amin'ny sabatra azy. Aza maninona? Hoaniny nahandro n'Andriamanitra. Ny matavo no arosony eo anoloanao. Amen. Tokony atao asan'ny apôstôly toko 4:10 fa 1:30. Dia hoy izy roa lahy, minoan Jesosy Tompo. Hovonjena anao sy ny ankohonanao. Ny finoana dia sy vita mivava. Mino ahy, mino fosiny zao dia zay dia ampy zay. Mino e. Ka mety an'izany izy te. Mino arangah, oaka zay fa mino ah. Fa sy maintsy maninona ao anaty. Mandresy lahatra ny ao anaty rehetra. Vitan'i Jesosy eo. Mandalo ady, mino an'i Jesosy fotsiny zao hoe, horesiny an-tanana ianao. Efa atao anatiko izy. Za dia mino azy 100 hampandresy ahy izy. Fa raha sy resy lahatra ny ao anatinao, na hiteny mille fois azy ianao, sisy ninona iovy eo ah. Satria mino dia asehoko ity ivelany. Mino e, mino. Tonga dia rofin'olona dia anenjana masina. Fa ny finoana tokony ho hita, dia finoana viaisa. Za mino ka. Na sy fantatry ny olona aza ny finoana atao anatiko, za dia mino fampandresy. Amen. Ray andro aniditra tamin'ny fianaran'ny zanako, dia ohatran'ny nisy tahotra zay aho hoe masika le ramatoa prof français ao. Porte ouverte. Dia rehefa zay nivoaka avy agny, ay. Zay mivoaka avy agny, ay. Ray sisa dia toroko. Dia le teo alohako nitondra zazakely, nitondra mpianatra, vao niditra atao tonga dia nohaniny le prof. Mama, tonga dia noraka le zaza. Mafy marina zany madama zany oa. Tonga dia naondroko ny lohako Jesosy io. Amboary aho sy anana fohy famaly amin'le ramatoa fa sy mety amiko zany fomba fandraisany. Za dia mino fenao dia mahay mampiteny ny vavako amin'ny teny azoko aloako ny vavako. Dia idio vavany sy teniteny zavatra manindrona. Mino an'izany ah. Finoana no lazako azy, mety tsisy dikany amin'ny hafa, fa tena finoana no lazako hoe hain'Andriamanitra manakatona ny vavan'ny liona. Satria ny liona sy mihinana olona raha sy misy olona maratra. Ny mahatonga ny liona mihinana ny le lafiny aloha le raha dia hozy izy hoe ay fihinana koa ka izy.
Ny ratra amin'ny olona ny lelafiny. Dia hitany amin'izay hoe maninona le tsirony raha. Satria olona maratra no mifampiresaka dia lasa mifaninona. Fampihinanako. Vao niditra teo any dodomiko ny varavarana. Oi, ozy aloha feo voalohany. Le oi fosiny dia efa mampiverin-dalana. Niditra ihany asalama tompoko madama tsara fanahy. Tsara fanahy angany tenenin'ny olona teo alohako tao. Nomeko ny avatra madama tsara fanahy. Masa ho terina ramose niditra en français ou en malgache mety daholo madama tsara fanahy. Mi-comprendre fa tsy dia mahay miteny loatra. Gaga izy hafahafa koa ianao izy zaza mihitsy hoa. Kinarano ataoko hafahafa tonga dia ndao amin'izay. Za mino fa efa misy fanahy masina naninona dia. Toriny amin'izay. Ray aman-drenisa tononoko ny bon. Vita ihany ny resaka. Tia ny tanako aramba mety mba raiso hoa. Fa misaotra tamin'ny mahafinaritra madama. Tsara fanahy. Ianao izy mba voasao voalohan'ny teny aho hoe. Tsara fanahy. Hay tiany ihany keny atao hoe tsara fanahy. Noentiko ny tongotro. Nampitaiko tamin'ny manaraka efa tsara fanahy izy. Anao ny anao. Zay ataonao rangaha ataovy mialoha fanahy masina. Fa sisy olona rasy fanahy aminao zany. Tsy mandahitra aminao ny balany devoly. Mino fosiny an'i Jesosy dia ovonjeny ianao a. Natao inona koa ny ankonany? Asana apôstôly toko 7:7. Ko mibebay anareo ka miverena hamonona ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehany tompo. Raha sapanao fa ianao le niala tamin'ny nahandro n'Andriamanitra sy nety nihinana dia inona ny fanafodiny aloha? Mibebaka. Satria tamin'igny ianao nefa tokony ho botabota. Tamin'igny ianao nefa tokony hatanjaka. Tamin'igny ianao nefa tokony nisy hery spesial. Saingy noho ny fandavanao a no hoaniny teo akaikinao le sakafo. Amin'Andriamanitra mampalahelo azy zany. Efa voahomana ho anao ny sakafo. Nefa ianao sy tonga ny hinana. Any kanalza ny anso iny n'Andriamanitra. Ny anarana voasoratra eo amin'le menia anjarany Emile. Saingy olo-kafa ny hinana azy. Malahelo ny tompoka. Satria ny ansonao izy ho amin'ny fahafahana. Ny ansonao izy ho amin'ny famonjena. Ny ansonao izy ho fanehoana ny voninany. Mibeba mba hamonona ny elokareo. Rehefa niala tamin'ny tenin'Andriamanitra ianao no mibebaka amin'ny vahaolana. Rehefa niala tamin'ny feo mifanahy masina ianao mibebaka amin'ny vahaolana. Fa rehefa tena mibebaka sika mbola vonona ny ray asika Andriamanitra. Raha sapanao fa mbola ao anatin'ny tena fihinanana ny sakafo nandrahoan'Andriamanitra ianao zao toy izy ny dia. Fa hampandresy anao Andriamanitra. Na mbola sy nahazo valiny aza omaly, mbola ho avy ny anjaranao e. Ny tompo sy hanary anao zany. Mivavaha mba ho amin'ny herin'ny ray raha mbola sy tonga ny tompo. Amen. Tao ary sika isangana hivavaka tompoko hisaotra an'Andriamanitra. Raha eo misaotra anao izahay noho ny amin'ny tenina ampitondranao. Matoky hafana masina. Fa zay tenina ambara teto a dia ho fiainanao anay. Te hitondranay amin'ny fandresena ianao. Te hitondranay amin'ny valim-bavaka ianao. Efa manomana zavatra tsara ho anay ianao. Tompo hampandresy ny olonao. Niza tonga teto amin'ity toerana ity. Vonina hampandrosanao ao am-pony. Raisiny ny fandresena. Raisiny ny valim-bavaka. Satria Andriamanitra mahery ianao. Satria tompony tompo ianao. Satria mpanjaka ny mpanjaka ianao. Manomboka mibeba raha sapanao. Fa nisy fandavana ny amin'ny tenin'Andriamanitra tao anatinao. Manomboka mibeba raha sapanao. Fa misy fanoherana ny amin'ny tenin'Andriamanitra tao anatinao. Efa manomana ny tsara ho anao Andriamanitra. Efa manomana ny matavo ho anao Andriamanitra. Efa manomana ny tsara indrindra ho asika Andriamanitra.
mibeba raha misy zavatra sapanao sy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra manomboka mbarao amin'Andriamanitra kosa fa ianao le sy andamy feony ianao le iaino azy ianao le anatateraka ny amin'ny sitrapony